Vao shampoing sy volpery. Vaovao vao shampoing citron, papaye x menthe amin'ny sachet tavoahangy. Ankafiziny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vaovao shampoing, sardine Annie, Soca Vitre, manoltrano ny vaovao. kajikajy politika sany izy fifanarana ny afina ny ova tanteraka ny fomba fiasa teny amin'ny anteny mera-pirenena androany raha tokony fantaniana momba ny politika mpanjakana no napetraka tamin'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta tonga teny amin'ity androm-panjakana ity fangatahana fototra-vitrasana ao ny bahantoerana fomba fiasa izay nokian'ireo samy solombavam-bahoaka. Fifanarahanam-piara-miasa maritra 10 taona no iverina manomboka amin'ny taona 2024 ho an'ny orinasa afaka misy famoronana asa roetsy ho ny fanazavan'ny ministra ny varotra. Ny sehatra ny fandinina lamba no mibahana ny 300 tsena. Akoatra ny firenena Amerikanina, isy ny firenena hafa indray ny entana avy eto Madagasikara. Tsy mitovy ny fomba fahamahan'ny fanjakana ny olona ny delestage amin'ny faritra manerana ny nosy na vitsivitsy azy ireo nahazo vahaolana vonjimaiky mbola mampitaraina ny solombavam-bahoaka ny fahatapahan-jiro manomboka miakatra indray ny feo eto andrenivohitra. Sahirana ny lehibe ny fokotany eny akasana 17 hektara eo ampitatanana ny savorovokatra nahafatesan'ny vehivavy iray ny herinandro lasa teo. Mitaraina ary tezitra ny fianakavian'ny laina mony ainy voaporofo mitsabo fa matin'ny testa tao reny resabe amin'ny ainao manjery sy ny fivezivezen'ireo tompona ndraikitra isan-tsokajiny eny an-toerana isan'ny tafiditra teny mpanao gazety ny Kolo. Farany Burkina Faso misesy ny fanambaran'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena maneho ny fanohanan'izy ireo ny fitondrana tetezanita Michel Kafando any Côte d'Ivoire amin'ny fafitony volana Jolay taona 2024 ny fotoam-pitsarana any filoham-pirenena afrikana Laurent Gbagbo eo anivon'ny fitsarana adeloka be vavy iraisam-pirenena. Ny amin'ny linin'izay rehetrany. Titanane. 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 Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Soca Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soca Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soca Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme Bac+2 à Bac+5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antanarine 034 60 543 90. GSI Analakane 033 12 606 92. Naturali Kokoza Sanzatu. Vao Koko. Simi Paritaka. Vao Koko.
matahotra orana Sara okey ya mora ampiasaina Vao Koko tsara ho zaho zato ariary tongolo voatetika miavy kotomila paty ampio sardine ani vita ny sakafo sardine ani ankafizo amin'ny fotoana rehetra mofo mikarepoka tetika voatabia ampio sardine ani vita ny sandwich ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine ani tsara tsiro mora ampiasaina mora vidy ny ray novambra ka hatramin'ny raika amin'ny telopolo desambra tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra baolay mety azahoana télévision 3D Changong 42 pouces sy réfrigérateur iSense tsotra ny fandraisana anjara mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina tonga avaingana ary manatona ny tranombarotra baolay amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavambe fisarihana ny raika amin'ny telopolo desambra baolay ny tsara hatrany ahona zay Kolo TV ve jerenao io? Eaia Ako zany nany Antananarivo ihany ange io mandeha. Ka efa izy io Ma TV plus viva ko azantsara zany ena atao tena qualité numérique taloha TV ihany hitanao tao fa amin'izao efa miampireo télé gasy efatra hafa koa ao amin'ny canal 7 ihany afaka jerevanao naiza afaka jerena naiza to Madagascar zany io naiza 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. CanalSat, regardons mieux. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur Eradonar Mampian, président de la République de Madagascar, Monsieur Kolo, Premier ministre, le ministre d'État chargé des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre des Travaux publics, le ministre du Transport et de la Météorologie, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation organise le Congrès malgache de la route et des transports, 5e édition, les 26, 27, 28 novembre 2014 au CCI Vote. Retrouvez des centaines de stands des opérateurs publics, privés, usagers des routes et des transports, des opportunités d'affaires, d'échanges d'expériences et formations sur la construction et l'entretien routier. Les meilleurs artistes du moment seront à l'animation chaque jour. Divers lots à gagner lors de jeux concours, entrée libre, route et transport pour lutter contre la pauvreté. Sponsor officiel, BIT Imo, Colas, BOA, Airtel, Total, SPAT. Partenaire officiel, Zidex, Technet Group, Sogia. Sponsor, Groupe Gigi, Henri Fraise et Fils, Materoto, Vivo Énergie, Juvena. Titanane. 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 Rehefa tsy mandoto ane dia efa manadio e. Dia mbola faly mitsidika amin'ny tokantrano indray tomboka lasy tomboka avy amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasanao anaraka ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV hatramin'ny farany miarabany manokana ireo mpanaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV any amin'ny fatra toy ny Antomasina amin'ny alan'ny fahitalavitra FM Masina ny Antsiranana amin'ny alan'ny fahitalavitra DSTV fa tombontsika avy hatrany ny fampalam-baovao amin'ny tian'io ity rosy ny fampivanan-pirenena io ny fototry ny politika ny filoham-pirenena Eradonar Mampianina araky ny kabary nataony 20 janoary 2024 teny Mahamasina niaraka tamin'ny fametrahana ny antsoina hoe tantandalana ny zava-misy ankehitriny nandalo ny SADC taorin'izay toy ny azakazaka ny raharaha 3 andro zao tsy akijana ny fivoriana irisona amin'izay atao hoe fampihavanam-pirenena izay aiza nefa ny tanjo na aiza ihany koa ny tena anjara toerana ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka ao anatin'izay fampihavanam-pirenena izay matoa ndahatsoratra hoentiny endrika aza rakoto manantsoa. Ny ezinezina ny kabary nataony filoham-pirenena ny 20 janoary teo tamin'ny nandraisany ny fahefana hitondra ny Madagasikara.
Ny fampiavanam-pirenena no isan'ny fototry ny politika anambarany fa ampiarina, nanteriny ihany koa ny fametrahana ny tany tandalana. Raha toa ka somary nosafosafoina nandritra ny 10 volana teo eo, tampoka teo niova ny vaovao rehetra momba ny fampiavanam-pirenena. Ny fandalovan'ny SADC no isan'ny hita fa nahataitra ka nampiazakazaka tampoka teo no momba ity resaka fampiavanana ity. Ny etsiketsika tampoka ny FFM, taitra hatramin'ny FFKM, tonga hatramin'ny fiaraha-mivavaka, tetsy mahamasina. Mety ho fifandrifian-javatra ve izany. Nangina hatramin'ny fianakaviany ny filoha teo aloha izay mbola tavela ny antsaranana amin'izao fotoana izao. Tena nanova ny politika ny fampiavanana teto amin'ny tany sy ny firenena ve ny fandalovan'ny SADC. Dia ho sanatria ve lasa nivadika ho politika ny SADC ihany koa ny fampiavanam-pirenena eto Madagasikara hoy ireo olon-tsotra mpanara-baovao, ka tsy maintsy tonga teto izy ireo vao tena niainga ity raharaha ity. Inona no tena toerany filoham-pirenena malagasy izay azo ambara fa mpiambina ny fiandrianam-pirenena eo amin'ny resaka fampiavanana. Voalaza fa ny filoham-pirenena no hitarika izany. Tsy mbola mazava kosa hatreto hoe inona no hatao ary tahaka ny ahoana no hitondrana azy. Rehefa zoina azy ny zava-misy, lasa movansa fa 5 indray ny hery vaovaon'ny Madagasikara ary isan'ireo hoe ampiavanana izany. Izany hoe nampitoviany SADC tamin'ireo movansa 4 efa nisy teo aloha ny mpitondra ankehitriny raha ny zava-misy profon'izany ny fampitoviana izy ireo ny fitsidihana nataony teto. Ny tena raharaha miverina indray ny resaka tondrozotra fa tsy mahavita azy anga ny lalam-panorenana izay nanaovan'ny filohan'ny Repoblika fianianana. Fangatsy eo am-pelatanana ny filoham-pirenena ny fahefana handrindra sy andamina ary hitondra ny malagasy any fampiavanana. Sanatria ve very hasina ny fifidianana natao teto nefa ny vahoaka malagasy efa nametraka ny fitokisany matoa ny fidy filoham-pirenena ary misy filoham-pirenena voafidim-bahoaka eto na inona ambara. Toy ny milaza ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa hoe ampandeferina aloha ny lalam-panorenana ary verina ambony latabatra indray mitondro zotra. Sanatria tsy miemitra any amin'ny taona 14 ve isika raha toa ka izay no izy. Mahakasika ireo sesitany politika, tsy efa misy fitondram-panjakana maefa ve eto ife ny tany sy ny firenena handamina izany tahaka ny efa nataony ny filoham-pirenena hatramin'ny 13 Oktobra nahatongavana valomanana marika tampoka teto. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao toy ny midika hoe ny fampiarana ny tondrozotra indray no afepetra ahafahana miroso amin'ny fampiavanam-pirenena. Aiza ny hazon-damosina nampirehareny vahoaka malagasy rehefa nandreny kabary ny filoham-pirenena tamin'ny 15 Janoary farany teo. Fa kajikajy politika sa nisy fifanarahana ny hafa na niova tanteraka ny fomba fiasa teny anivo ny anteny-meram-pirenena androany raha tokony ho fanontaniana momba ny politika mpanjakana napetraka tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta tonga teny amin'ity androm-panjakana ity fangatahana fototra-avitrasa noho ny bahatoerana fomba fiasa izay nolokianina ireo solombavam-bahoaka teny an-toerana. Ery ny rabary. Misy ireo sarakadalina zany izay maro be eto Antananarivo. Maromaro koa dia aminay any ambonimbony fahefatrany zany dia misy ny route nationale zany izay natao. Asa fa dia adinareo nanao resarina dalina. Resarina dalina nefa dia mahafaty olona. Mba mangataka ambulance zahay mba hoampidirina agnatin'le programma fanomezana ambulance ho an'ny tapany avaratry faratofay amin'ny hereny dozay. 506 ireo fanontaniana napetraka tamin'ireo mpikambana amin'ny governemanta tonga nanatrika ny fionana tamin'ny solombavam-bahoaka androany. Raha ny hita ao amin'ny fandaharam-potoana, fanontaniana mikasika ny fiainam-pirenena sy ny zava-bitan'ny governemanta ny tokony natao teny androany. Fangatahana lava reny sy toraka voninkazo anefa no nataon'ireo solombavam-bahoaka. Fomba izay nampametra-panontaniana ihany hoe efa nisy fanarahana hafa indray ve tany hoany no nanafisafy tahaka izao reto solombavam-bahoaka ireto. Ity fomba fiasa androany ity izay nokian'ny solombavam-bahoaka ny Sambava. Tokony tsy zavatra ho angatana no vesan'ny député fa ny fanontaniana mila valiny amin'ny politika akapobe nataon'ny gouvernemanta amin'ny fitatangana ny vavam-panjakana. Tsy mety zany raha ohatra ka dia fangatana, raha ohatra ka angataka mandeha amin'ny bron'le ministra, mangataka fotoana aminy, fa ny eto ny fametrahana fanontaniana amin'ny tokony hitondrany ny politika akapoben'ny fanjakana ifanaovan'ny solombavam-bahoaka sy ny gouvernemanta. Matetika zany to hita mibioka miala amin'izay ny fametraam-panontaniana ataon'ny député amin'ny mpikambana amin'ny gouvernement. Hatramin'ny omaly ariva 370 tamin'ireo solombavam-bahoaka 550 ao amin'ny anteny meram-pirenena no efa nanoratra anarana amin'ny fandraisam-pitenenana.
raha ny fomba fiasa hatramin'izay aorian'ny fandraisam-pitenenana na 20 no mamaly ireo mpikambana ao amin'ny governemanta. Tsy izany anefa no natao androany fa nandrasana tapitra ny fanontaniana rehetra vao niroso tamin'ny famaliana fanontaniana. Tsy mbola tapitra ny fandraisam-pitenenana hatramin'ny alan'ny mpanao gazety teny. Ny praiminisitra rahateo tsy nentina maly ny fanontanian'ny mpanao gazety raha tsy any amin'ny faran'ny fivoriana. Mbola tsy resaka atsika fa avy eo tsika mbola miresaka tsara. Mbalalo sakafo Inona indray ny tanjona tamin'ity fomba fiasa vaovao ity? Taorian'ny nahafoana ny motion de censure farany teo, niova ny fifandraisan'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna. Ny fanafosafo hatrany isaky ny nisy fionana tahaka izao. Tsy nahitana ireo adihevitra mikasika ny raha mamayva eto amin'ny firenena izany ny androany. Fa tsy mbola misy resaka ary mety tsisy resaka eny anivon'ny anteny meram-pirenena amin'ity fivoriana ara-potoana faharoa ity, ny fandiniana ilay volavolan-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana hatreto tsy mbola tafiditra. Ao anatin'ny lahadinika izany tsy mbola misy ihany koa ny vola ahafana mantanteraka izay politika ny fitsinjaram-pahefana izay, raha nambara ny minisitry ny ady tany sy ny fitsinjaram-pahefana androany. Mbola miandry ny fandiniana ny fanangan'ireo komina vaovao ny fandaniana ny volavolan-dalàna izay raha ny nambara ny hatrany fanampanazavana. Azo praiminisitra atao zany rehefa miera amin'ny foloana teny meram-pirenena izy mametsaka ny atao hoe commission mixte paritaire izay ahitana ny solombavam-bahoaka ao anatiny, ahitana ministre vitsivitsy ao anatiny. Ka efa nitsangana zany zay commission mixte paritaire zay zao andiniana indrindrandrindra mikasika ny hoe ny famoronana commune vaovao. Ka ho hitatsika miandalana olo izy fa ivory zany atsoatsy zany ny commission mixte paritaire io ary rehefa vita moa ny asan'ny commission mixte paritaire dia aroso eo anivona teny meram-pirenena zany ny volavolan-dalàna zay lany ao anatin'izay commission mixte paritaire. Fa mahakasika ny fampihavanam-pirenena izay tariny ny FFKM kosa indray afainganana ny fiverenan-dravalomanana eto an-drenivohitra ny fangatany avy ao anivon'ny ankolafy ravalomanana no sady nanipika fa tokony hojerena manokana ny tompon'antoka tamin'ny ambaran'izy ireo fa fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 tsy azo didy hita ny raharaha 7 febroary ho kosa ny ankolafy rajoely ireo ankolafy roa ireo ny tena ny fanipakevitra tsy mifanaraka momba ny firisoana amin'ny fampihavanam-pirenena hatreto. Vonany akeloka kosa ny amiraly Didier Ratsiraka ka isan'izany ny raharaha 10 aogositra. Vonany akeloka ihany koa tahaka izany Izafy Albert mahakasika ny Madareta amin'ny fotoan'androny. Ireo no ampahany votoatin'ny fivoriana nomboka omaly teny amin'ny efitrano fivoriana teny amin'ny ekary faravohitra. Ny onatena nomboka omaly ny solotena 3 avy amin'ny mouvance 4 sy ny solotena ny fitondram-panjakana tazana teny avokoa ireo filoam-piangonana 4 mpitarika ny avy ao anivon'ny FFKM efa tafiditra tanteraka. Ao anatin'ny dingan'ny fampihavanam-pirenena sika ankehitriny ny filohan'ny FFKM izay nitondra ny teny izy ireo manoloana ny mpanao gazety androany arao ny fanazavany. Manoloana ny fiantsonana nataon'ny FFKM dia nahatonga iraka ny filoha-pirenena perinasa sy ireo filoha teo aloha efatra amin'ny rahalahy. Nanazava ny fototra efatra izay iankinan'ny fampiavahana ny filoha-piangonana ka izany no hitondrana ny dingana samihafa ao anatin'izany fampiavahana izany. Marihana fa neken'ireo iraka voalohany ny fifampifehezana anatin'ny fivoriana ka ao anatin'izany no hoe ireo filoha-piangonana irery ihany no afaka manao fanambarana amin'ny haino aman-jery vokatry ny fiaonana. Faharoa, nikeny izy ireo koa fa ny fampihavanana arak'izany 4 fa izany izay notany saina tetsy aloha no lalakizoro. Taorian'ny fanazavana ny foto-kevitry ny 4 fa dia ny voro manokana ireo solotena 540 mba hijery izay azahoana mampiatra izany foto-kevitra finosiny 4 fa izany. Hitoram-pitsy moa ny fivoriana arak'izany. Iverenantsika kosa ny mahakasika ny fivoriana ara-potoana faharoa teny anivon'ny anteny meram-pirenena adihevitra be teny amin'ny tiandrom-panjakana ity androany mikasika ireo dahalo ny ovafo miisa 4 arivo tsy nisy raharaham-pitsarana tsy nisy resaka intsony ihany koa ny famonerana ny ombon'ireo lasibatra izy ireo nampiakapeo ireo solombavam-bahoaka samy nanoloana ny praiminisitra androany ity faran'izay tompon'antoka tamin'ity hetsika ity. Ny andindin'izay vetrany. 20 miliara no vola nolazain'ny praiminisitra fa omena ireo dahalo no lavilefina na ny ovafo 4 arivo. Vao marina izany androany akoatra ireo masom-boly sy ny tany nozaraina tamin'izy ireo. Dingana voalohany amin'ny fampihavanam-pirenena raha ny nambaran'ny praiminisitra hatramin'izay nivoahany ity raharaha ity. Tsy mbola nisy tahaka izao ihany koa teto amin'ny firenena hatramin'izay.
fantaninana apetraka ireo solombavam-bahoaka ny momba ny mikasika ny fanenerana ireo omby very sy ny fananan'ireo lasibatry ny fanafiana. Natao aiza daholo moa dia omby satria ireo dahalo eo vafo samy tavoleko na zay fiteny azy dia anaty alany zareo anany dia omby sady amin'ny ala atao amin'ny vohitsy zao misy aomby anarivony maro tavetao fa mbola misy ao anatiny alabe kisobe omby la misy omby maro. Ny fatatenany zareo zany no mandeha mamonjy ny fanjakana ny zavolefona nefa ny omby rehetra sy ny zavatra nangatary ny bolany any afiny any. Dia mampipoenisa tafapetaka kehitrino ny DNA na ny dalo ny vapo ka ireto mba misy fantanena vitsivitsy manitikika avoaka fidy anaiky ambasolombava boaka Madagasikara anay. Inona ny ndraiky tao amin'io DNA io folompanomona io venao safolomboninahitra saka dia eo dalo ny vapo ireo. Oviana koa dia mampipoenisa no ampivafo ny dalom-bolona tabatra dia nareo fitonam-panjakana satria raha malala fa misy dalom-bolona tabatra koa sy ny vafoa ampiaro an'ireo. Mazava fa teboka maro no tsy ambara amin'ity resaka dalo ny ovafo na ny lavilefina na ny ovafilamatra ity. Ny magaga maro amin'ireo depute tsy mahafantatra akory izany etsiky ny gouvernemanta izany. Tsy fantatra ihany koa hatreto hoe inona ny tena zava-misy marina ka ny fanarahan'ny prime ministre sy ireo voalaza fa dalo ny ovafo ireo. Ny zava-misy na ny mahadalo azy rehetra ireo aza tsy hitany porofoina. Tsy fantatra ihany koa hoe aiza dia makaiza ary nanao ahoana ireo mpiaramonina no tafihin' ireo dahalo hatramin'izay. Misy fitsinjovana manokana ve izy ireo? 4 miliara no atokan'ny fanjakana nerana azy ireo, hanomezana azy masomboly sy fitaovana enti mamokatra. Hafahafa ihany ny mihevitra ankehitriny fa ireo mpanafika nisy voapanga ho mpamon'olona sy mpangalatromby indray no ampian'ny fanjakana ary ataon'ny gouvernemanta ho lahara-pahamehana fa ireo voapirofo fa nahita faisana toy ny olon-tsotra kosa dia toy ny voarobatrano rehetra ihany miala maina. Raha ny zava-misy androany ahina hitarika hatrany amin'ny motion de censure manaraka indray ty resaka dahalo ity Antsimbazaza. Fa hotoizantsika eo amin'ny pejy ny toe-karena indray ny fampahalalam-baovao ny taona 2024 no hiverina hiasa sy hanondrana entana eo amin'ny tsenan'ny Agoay Madagasikara. Asaroetsy no foronina amin'izany eo amin'ny sehatra ny fanodinana lamba, tsy hijanona amin'ny lamba ihany nefa ny seha-piarina voakasika fa hita hatramin'ny asa tanana ihany koa ny sakafo ary ny huile essentielle amin'ny andro fanamarihana avy amin'ny Amerikanina vao ho feno ny fepetra ahafahana mampiodina ny orinasa indray eto Madagasikara. Fanatetiny. Taorian'ny fampiatonana ny fanondranana entana nataon'ny Madagasikara teo anivon'ny tsenan'ny Agoa ny taona 2024 hiverina hiodina sy hanondrana entana ny ivelany indray Madagasikara. Fifanaraha-piara-miasa maharitra 10 taona no hiverina manomboka ny taona 2024. Famoronana asa maherin'ny roetsy amin'ny orinasa afakaba no andrasana amin'izany. Hidatra amin'ny faritra hafa ny famokarana ary sehatra maro no voakasika izany raha ny sehatra ny fanodinana lamba no mibahana ny 300 ny tsena. Ankoatra ny firenena Amerikana isan'ny firenena hafa andray ny entana avy eto an-toerana. Miara-miasa amin'ny ministre d'État amin'ny infrastructure zay, miara-miasa amin'ireo ministère maromaro ahafahana asiana zone hoe anaovana zany rehetra izany. Tsy eto Antananarivo ireny ihany fa ezaha ataontsika ery Madagasikara. Produit rehetrarehetra ary tsara marihana fa tongavan'ireo teknisianina Amerikanina ireo dia tsara ho tenenanareo fa tsy mijery ny tombosoana Amerikanina fotsiny izy hanondrana ny Amerikanina antsika fa hanome hevitra antsika izy na hanondrana ny Allemagne antsika na hanondrana any Europa antsika dia hanome an'izareo hevitra izao fanaovana ity izao fanaovana ity. Efa maro ireo mpampiasa vola no miomana hiasa eto an-toerana amin'izao fiverenan'ny fiara-miasa izao. Ankoatra efa nampiasa vola mahazatra, misy ihany koa ireo mpamokatra vaovao liana amin'ny tsena eto amintsika. Ny orinasa rehetra aloha izay efa nanao agoatra aloha efa nanomboka vonivonina ihany koa voaresaka hoe efa hiverina amin'ny agoa tsika dia vonina ilay orinasa efa ela izy mivonina hoe raha vao manomboka zany miverina manomboka ny agoa indrindra zareo amin'ny textile hoe raha vao miverina ny agoa tonga dia efa afaka manondrana entana fa ny misy orinasa hafa koa zany efa manomboka mijery ny eto Madagasikara satria tsika zany amin'ny éligibilité dia mety betsaka zareo no intéressé amin'ny ho avy etỳ Madagasikara hipetraka eto Madagasikara hibénéficie le agoa fa zany zao miteny zareo hoe nisy entreprise sinoa ngeda be zany mety hanao vovo.
Asatra amin'iray hetsy no very tao aorian'ny fijanonan'ny Agoany taona 2024. Heverina nanarina izany amin'izao fiverenana izao. Tsisy anefa ny fijerena manokana ireo olona avy asa tamin'io fotoana io. Antso no alefa ho amin'izay liana amin'ny asa. Isy ihany koa ny fampiofanana sy tantsorika atao amin'ireo mpanao asa tanana malagasy, izay anisany hojerena manokana amin'izao fiaraha-miasa izao. Mandritra n'ity dian'ny zareo miterinaandro ity ohatra mametraka ny paikady aloha inona ny andrasanareo ty aminay, inona ny zavatra azony io tetikasa io omena vitiny dia misy fanofanana atao tokotra na ry misy fandefasana ny mpanao asa tanana malagasy ny opérateur makany États-Unis mijery ny zava-misy any, moa misy koa ny mpividy avy any États-Unis makaty Madagasikara anatin'izay. Famoronana asa fampianana ny fahantrana no antsain'ny malagasy amin'ny fiverenan'ny Agoa. Hatreto tsy fantatra mazava ny fotoana isokafan'ireo orinasa ireo. Raha tsy ahivina na hatratra 7.7 miliara ariary ny volana ampidiriny fanondranana hatramin'ny Desambra 2024 ary 5.7 hatramin'ny 3.7 ny orinasa ny asa teto no orina afakaba avokoa. Io maraina no tanterahana atao amin'ny Hôtel Carlton ny atrikasa no manana ny fiverenana amin'ny tsenan'ny Agoa. Fa ivadika eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray isika tsy mitovy ny fomba famahan'ny fitondrana ny olana eo amin'ny delestazy amin'ny faritra rehetra manerana nosy faritra vitsivitsy no efa nahazo vahaolana vonjimaika saingy mbola mitaraina avokoa ny ankabeazan'ny mponina maro amin'ny tanan-dehibe solombavam-bahoaka maro ihany koa no nitondra ny fitarainana manoloana ny governemanta androany momba izay fahatapahan-jero izay arao ny fanatetiny. Tsy mbola nahitamba-olana maritra treto ny delestazy, fa olana vonjimaika hatrany no narosin'ny ministeran'ny angovo sy fitondram-panjakana hatramin'izao. Isan'izany ny fanomezana groupe électrogène ho an'ny tanan-dehibe vitsivitsy. Hatreto anefa tsy mbola mahafa-ponimponina ny fahazoany izany. Mbola maro ireo solombavam-bahoaka no nitatitra ny fitaraina amin'ny mponina maro avy amin'ny faritra samihafa mikasika ity delestazy ity. Lasa miteny foana tsy andro zay. Fa didira tozina loatra zay tatia voatany tato fa tsisy zavatra natao misy taty aminay. Raha fa dia mety tao resaka vera angatahana io zay izao narosiniany io mba averina hoany zay tsy ny teny hoe mba ihena zany tsy nanalekaleka mihitsy zay fa mba hoe ao no misokatra ho anandrefanarivo mitoraka mitasika amin'ny faratsio jiroa matady zany miena zany mijiro makany aminay zay ne sady tsy misy jiro e. Tsy mbola nisy nijery kosa hatreto ireo tanan-dehibe toa Antananarivo, Toamasina, Antsirabe, Antsiranana, Tsiromandidy sy ny sisa. Aizao aiza lahara-pahamehan'ny fanjakana manoloana ny fahamanan'ny olana sy ny fandrosoana vahaolana maritra momba izay. Hatramin'ny oranandro ratanay, tsy mbola nahazombaly ny ministeran'ny angovo teny amin'ny anteny meram-pirenena momba fahamana izay olana izay. Tsy ny olon-tsotra ihany fa na ireo mpandraraza dia efa tafakatra tapitrisany fatiatoka vokatry ny tsy fisiany jiro izay. Efa niparitaka hatrany amin'ny tambazotra ara-tsosialy Facebook sy ny maro hafa ihany koa izay fitarainana izay. Ny zava-misy ihany koa fa manomboka miakapofo na Antananarivo ankehitriny. Rehefa hetsika sindikaly maromaro amin'izao herinandro avy izao. Misy ihany koa ny fikasan'ny solombavam-bahoaka sasany taonan'ny olom-pirenena hanao hetsika mpilaminana enti-mitaky sy ny hamahana aingana n'ity olan'ny delestazy ity. Iray volana ty aorinana nisorana maika ny ministry ny angovo teo aloha. Mbola maizina ny akamaroan'ny tanàna eto Madagasikara mandritra ny ora maromaro ho an'Analamanga, tanàna 7 isan'andro no ifandimbiasan'ny delestazy, 15 minitra miverimberina hatramin'ny ora 9 ny faharetan'izany, ao ireo tsy miverina raha tsy 27 ora. Isorana etona moa ireny olona nanaiky nitondra ny vaovao mahakasika ny delestar tany amin'ireo toerana itoerany ireny fa hitondra vaovao amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray isika tsy tafitreny akasina toerana nahitana fahafatesana vokatry ny aretina pesta ny mpanao gazety na tezitra mafy ireo fianakaviana ny resabe izay no heverin'izy ireo fa fanalambaraka araka ny nambarany isy fokotany tsy voamarina kosa satria eto raha ny nambarany ity tompona andraikitra ity hatrany ny fisian'ny olona roa fa voany ity aretina pesta ity tranga ity izay nampisahavorovoro ny mponina manodidina hatramin'ny alarm-pifarany teo kanefa tsy mbola nanany ministera vahaolana hatreto arahintsika rahampitso ny vaovao mahakasika izay aretina pesta izay fa hivadika avy hatrany eo amin'ny trangam-piarahamonina sika jiolahy enina raindainy amin'ny fangalarana moto no voasambotra ny polisy pirenena teto 67 hektara androany efa tena mahasay ireo andian-jiolahy ireo parkina amin'ireo trano fandraisam-bahiny sy karaoke ny tena lasibatra izy ireo amin'izany andray fepetra ny mpitandron'ny filaminana anamafy ny fisavany ireo moto mifamezivezy eto andrenivohitra manomboka izao atrao ny fanatetiny.
Nipotika nidy baravaran'ny parking sy mba ny fanatsofoana fanalahidy ary fantatra fa nobatain'ireo jolato ny mpifibahataza azy ireo moto roa tetsy amin'ny 67 hektara omaly ariva. Tamin'ny 3 ora maraina rehefa natao ny fanarahan-dia teny amin'ny teteza amin'ny Bekiraro no tratra ny tovolahy iray nanosika ilay moto. Ity farin'izay nilaza ho mpividy ka nanory ireo tena tompon'antoka dia ny ekipan-drasta izany. Tsy mbola hita kosa izay misy ilay moto faharoa raha nambaran'ny tompony. Tao anatin'ilay toera felamboly zany zay dia ilay moto taty ivelany anatina alakory ndeha ivoaka dia tsy tazana tao ilay moto zay ihany natratra anazy. Miaraka tamin'ilay olona le nanoro mihidy lohany dia ilay moto ngeda be iray kelikely dia iray ngeda dia cloire kely nitsofoany makany zany na famoana anazy ao zany manahirana be ilay famoana anazy fa olona maromaro izy ndray nitsofona anazy zany. Ilay olona teo velany koa moa nomena sain'zareo hoe aza tsy misy mahazo miteniteny sabatra rehetrarehetra fitaovana miaraka fitaovam-piadiana zany izy valona. Telo farafahakeliny fitarainana tonga amin'ity komisaria ity isam-bolana izay naharenesana matetika ny anaran-drasta. Namidirina ampondra ireo jolahy endany io tolakandro. Nambara kosa ny tompona andraikitra tao amin'ny polisy pirenena 17 hektara fa handray fepetra entitra kokoa amin'ny fisavana ireo moto mifamezivezy. Ity moto mangy ity ohatra sendra azy ireo teny an-dalana ary nahitana taratasy tsy ara-dalàna ka izao voataziny izao. Ny mpitandro filaminana zany mandritra ny asa ataony eny andavanandro eny misy foana ny fisavana papia, misy ao anatin'ireny papia ireny tokony misy ny assurance sy ny taratasy ny vidianana an'ilay moto. Ao anatin'ilay assurance sy taratasy vidianan'ilay moto tokony ifandraiky amin'izay numéron'ilay moto, numéron'ilay moteur n'ilay moto miaraka aminy. Matetika savain'ny mpitandro filaminana io. Ka raha misy ny tsy mazavazava matetika dia ampidirin'ny mpitandro filaminana ty amin'ny toeram-piasana aloha ilay moto mandra-pahazava ny tena marina mahakasika an'ilay moto. Nitony famitorana mikasika ny tsy mbola nahitana ny ray amin'ireo moto very. Nanosika-hevitra kosa ny komisera raha vao misy tranga toy izao tsara ny anivon'ny assurance no ampandrenesina voalohany isoroana izay mety ho fanamboarana taratasy osika. Nampidirina amponjandroany tolakandro arak'izany ireto jolahy enina ireto. Pejy ny fampianarana kosa indray ilana fanomana ny fiatriany ireo karazam-panadina-panjakana misy eto amintsika tsy lata-danja amin'izany ny tolotra omeny KS na ny cours d'appui pour études supérieures ary ny andindiny mahakasika izay. Nanome tolotra vaovao indray ny KS raha ny fampatarana azy hatramin'izay dia ny fanomanana concours administrative ny tolotra nomeny KS toy ny fidirana au magistrature, ENAM, greffier, agent de police, inspecteur de la poste, adjoint d'administration, contrôleur des domaines, contrôleur du commerce, contrôleur du travail, inspecteur de police, fidirana amin'ny ACMIL sy officier de police. Amin'ny ity indray mitoraka ity dia ny KS formation professionnelle no tolotra omeny KS, tolotra natokana ho fianarana asa ho an'ireo olona hiditra mivantana amin'ny sehatry ny asa. Raha hatramin'izay moa zany ny KS nahafantarana anazy dia hoe mpanomana concours administratif. Ny indray mitoraka ity dia tsy manomana concours administratif indray ny KS fa misy ny antsoina hoe KS formation professionnelle. Izy ity moa zany dia hoe fianarana asa. Les formations moa zany mikasika ny formation en transit et douane. Ny débouché ho amin'izay dia zavatra maro satria afaka manao agent de transit ilay ankizy, responsable de transit, afaka ihany koa micréer société de transit na manao import na ho lasa importateur na exportateur zany hoe maro zany le asa azo atao amin'ilay manomana n'ilay formation transit et douane. Efa nanokatra ny KS Tamatavy ihany koa izy ireo ary ity tolotra farany ity any Tamatavy no anaovana ny formation, ny fisoratana anarana kosa dia atao eto Antananarivo. Raha mahakasika ny hébergement indray dia efa misy ny trano andraisana ho an'izay liana sy anao izandry ho an'ny fiofanana. Efa mitambatra ao anatin'ny écolage ny frais d'hébergement fa ny saran-dalana miala eto Antananarivo sy ny sakafo no atoan'ny tsirairay. Diplôma bac na olona manana niveau terminal no afaka miditra amin'ny sehatra asa transit et douane io. Olona ho lasa importateur sy exportateur no volavolain'ny KS amin'ny tolotra vaovao io. Afaka miasa ny agence de transit na douane ihany koa ny olona navita fiofanana. Mandritra andro volana ny fianarana araka ny fanteneniko antsika teto tsy eto Antananarivo fa any Tamatavy dia any zany tsika manao ny lafiny théorique dia any koa tsika manao ny lafiny pratique zany hoe lafiny pratique zany tsika tena miditra antsehatra any amin'ny port Tomasina mihitsy mba ahafahana mahita tsara hoe ohatry ny ahoana marina moa zany resaka dédouanement zany ohatry ny ahoana marina zany hoe formation en transit et douane zany mba ahafahana manatsara ny fampianarana momba ny transit et douane manokana moa zany izay lafiny izay. Amin'ny faran'ny fianarana dia misy ny attestation de stage sy certificat omeny KS ireo mpianatra mahavita fiofanana afaka manantona ny foiben'ny KS eny ankazotokana Ambanidia izay liana amin'ny tolotra omeny KS izay.
Fanankalaza ny faharoapolo taona ny Jamboscor izay mijoro amin'ny tanan-dehibe eny eto Madagasikara nandritra izany nikarakara fisariana loka goavany telo miataona ho an'ireo mpanjifa izy ireo taorian'izay nisy ny fisariana lehibe famaranana miisa 3.9 ireo fanomezana nozarainy sabotsy fa 5 Novambra farany teo tetsy akoron-drano ho an'ny teto Andrenivohitra tsy diso anjara koa ireo tany amin'ny tanàna hafa misy ny Jamboscor ho an'Antananarivo manokana 9 ireo ny bataloka toy ny fanianan'olon-droa mandritry ny 5 andro tany Andilana Beach moto ndaroa avy amin'ny Madahoto tapakila fanjifana vokatra Telma sy Star fitsidina ny nosy be natolotry nikel fitaovan-dakozia sy ny maro isan-karazany nankasitraka ireo mpiara-miasa mahery ny 50 isa nanampy tamin'ny fahombiazan'ny hetsika ny Jamboscor. Fa eo amin'ny lafiny alavolo kosa indray no anoizantsika ny fampahalam-baovao fanarahinao omaly ny fampahafantarana ireo mpitsara sy ny mahakasika ny fananakira amin'ny fankalazana ny Noël Carols izay karakarainy Kolo TV FM manomboka an'io indray no narahintsika ny fifantenana ireo mpifaninana mandray anjara amin'izany fanampanazavana. Era tsy ivony moa omaly efa nijery ny efa napiditra an'izay Carols zay isika efa nampafantatra ihany koa hoe iza no itsara ireo mpitsara efatra zany izay itsara ny fifantsanana misy an'ny Emano, misy an'ny Elsio, misy an'ny Jacterio ary misy an'ny Elise. Zay no narahantsika omaly manomboka androany kosa zany dia momba n'ireo fifantsanana natrihan'ireo mpifaninana zany zay no arahana eto amin'ny Kolo TV amin'ny 7 no soratra anarana betsaka ihany koa ireo mpifaninana nantarika zany na dia irery dia ireo fizotra ny fifananana Kastina 1 zay zany no arahan'ny mpijery anio ariva mandritra ny herinandro ity zany hoe za matahotra fa hipoitra eo daholo na rehetrarehetra izay nanao ny fifantsanana. Zany mahakasika ny fanana Carols fa idirantsika avy hatrany maresaka avy any ivelany voalohany any Burkina Faso misesy ny fanambarany ny fianakaviam-be iraisam-pirenena maneho ny fanohanan'izy ireo ny fitondrana teteza mita vaovao androany no niroso tamin'ny fianianany ny lehibe ny teteza mita Michel Kafandoni izoma izao nantanterana ny famindra-pahefana eo amin'ny lieutenant colonel Isaac Zida sy ny lehibe ny teteza mita no tendren'ny fifanarana vita soniny alahady farany teo tapitra treo arak'izany fitondrana ara-miaramila nipetraka tapabolana mahery taoriny ny rodanan'ny fitondrany Blaise Compaoré. Fa mbola amin'izay maresaka avy any ivelan'izay hatrany ny misokatra amin'ny fafito ny volana Jolay taona 2024 ny fitaom-pitsarany ny filoham-pirenena afrikana Laurent Gbagbo eo anivo ny fitsarana adelika be vava iraisam-pirenena ity mpitondra tao Côte d'Ivoire ity izay voatazona nylahehatra amin'ny volana Novambra 2024 no ny elika be vava amin'ny maha-olombelona na ny crime contre l'humanité nandritry ny crise taoriny ny fifidianana ny taona 2024 sy 2024 tany an-toerana i Laurent Gbagbo arak'izany no filoham-pirenena teo aloha tsaraina voalohany eo anivo ny fitsarana adelika be vava iraisam-pirenena. Fa iverina eto an-toerana kosa sika fangatahana foto-dravitra sanonim-bahana nandritry ny fivoriana ara-potoana faharoa teny anivo ny antenimieram-pirenena androany ny amafindray ny délestage eto Andrenivohitra lafon'ny toetrandro tsy atahorana hiditra eto Madagasikara ilay rivodoza Adrali any amin'ny 2 kilometatra miala ny Samba vazatonona kosa aoriany vaovao amin'ny teny frantsay no ampahafantarina antsika mpijery ireo mpifanina tafiakatra ao anatin'ny fifananana Carols izay karakarainy fahitalavitra Kolo TV FM ampahafantarina aminao amin'ny tian'io ity fa ny vaovao dia azonao arahina ihany koa anatin'ny tranokala tv.kolo.mg. Dia izay koa no entina manakatona ny fiarahana tamin'ny tian'io ity saorina hatrany ianao nanaraka ny fampahalam-baovao hatramin'ny faramamy fotoananao indray raha ampitsy tahaka izao veloma tompoko. Vao shampoing sy volpery. Vaovao, vao shampoing citron, papay, ciment amin'ny sachet sy tavoahangy. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy.
Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovao Kolo TV dia niarahanao tamin'ny Vaovao shampoing, sardine Annie, Socavitre,